Ny iompana famakafakatsika amin'ity maraina ity dia ny Raharaha Jean-Marc Koumba izay raha ataondray mbava kosa aloha ninona ho teneny ny fitondram-panjakana dia politika no manjaka ao anatiny izay Raharaha Jean-Marc Koumba izay PDB ny zavatra azo resahana ao anatin'le Raharaha fa tsika dia amin'ny lafiny misy ny victime na ireo ny ara-pahavoaza ny tsirariny hatrany eto amin'ity firenena ity ka na izy na iza dia mitsangana manohitra n'izany tsy aradrariny izany tsika satria tena hita fa tsy aradrariny loatra ny zava-manjoany ity mpiambina teo alohany Raharaha manana ity izay rehefa nozoina dia le atao amin'ny teny vahiny tena malaza azy tsara hoe le seul crime izay zany ny elony zany c'est d'avoir été le garde du corps de l'ancien président de la République Raharaha manana raha ohatra izy io garde du corps na olo-kafa na mety garde du corps mihitsy ny azany hoe tompon'andraikitra ara-politika dia tsy niarany karazana harcèlement ohatran'izao satria harcèlement judiciaire izao antso-zay atao any Jean-Marc Koumba zao ary adiditsika ny mamaky pantsilana an'izany tsy rarany trangan-javatra mahazo azy tsy voaja ny zoany fiarovana droit la défense tokony ananany tsy misy zon'olombelona na kely akory azy ary indrindra betsaka ny adefitra azo apetraka manodidina n'ity Raharaha ity raha tsy resaka isika fa tsy ny hoe maninona ny filoha teo aloha Raharaha manana izay hoeverina zany fa raha le Raharaha fitranga le Raharaha hoe fitorinana ataony aviation civile de Madagascar dia Raharaha manana zany tokony ho tompon'andraikitra voalohany auteur principal osika amin'ny teny vahiny anio eloka izay iampangana azy io ary Jean-Marc Koumba dia lazaina amin'ny teny vahiny hoe complice na piraitsy Koumba fotsiny ihany fa asika na efa nahita an'izany hoe ny complice midoboka fa ny auteur principal mbola tsy anaovana fanadihadina mbola tsy misy na dia ny ataontsika hoe fanombohany fanadihadina satria rehefa nidrikiny Raharaha manana hoe za tsy atao enquête zany raha tsy misy mpisolo vava dia mandefitra amin'ny mpitondra fanjakana mandefitra amin'ny mpanao fanadihadina mandefitra ny fitsarana fa rehefa Jean-Marc Koumba kosa ary zay le mahatonga na amin'ny teny hoe tsy rariny loatra ao anatin'le tsy mba afaka midrikina manko hoe aiza ny avocat fa tonga dia atao botolo fotsiny ihany dia amin'ny andro amin'ny 10 alina ny mandeha ny amin'ny fitsarana dia amin'ny 1 alina no midoboka ny amponjy tena tsy misy fanajana ny zoan'ny voapangana kely azy dia ohatrany hoe normal zany satria tokoa tsy mba personnalité be tahaka ny Raharaha manana Jean-Marc Koumba ka tsy rariny loatra le trangan-javatra ary aditsika mitsangana manohitra lafiny zavatra izany ho hita sy ho fantatry ny be sy ny maro hoe ity fitondrana ity izay nidradradradra ny fanajana ny tany tandalana aiza le tany tandalana amin'ny trangan-javatra tahaka itony ho resantsika betsaka atao anatin'ny famakafakana izay za mona metraka tany ampiandohan'ny famakafakatsika hoe tsika dia manohitra ny tsy rariny amin'ny endrindrehetra ary za tena mahita mihitsy fa tsy rariny natao any Jean-Marc Koumba amin'izao fotoana izao ahoana motokoa moa ny ahafahanao mieritreritra fa Jean-Marc Koumba zany raha ohatra ka piraitsy Koumba dia ilay piraitsy Koumba indray no sazina mafy be fa ilay tena nieritreretina ho nanao an'le eloka zany ampangaina ho nanao an'le eloka mbola mitsotsotra mbola anatina résidence surveillée ary mbola milamindamina mbola afaka manao caprice hoe za ndray dia tsotsaraina za ndray dia tsy teny ary tsy anaiko henona raha tsy tonga mpisolo vavako fa manino Jean-Marc Koumba tsy mena an'izany droit zany dia rehefa midrikiny Raharaha manana dia ekena ary nalefa tany ny mpisolo vavany fa manino Jean-Marc Koumba tsy mba manana droit anana mpisolo vava fitatarany le vadiny an'le toedra raha tena nalahelo ary tohina mihitsy ny foniny tena hoe amin'ny maha-olombelona dia tsy rariny loatra mihitsy ny ataon'le fitondram-panjakana ary rehefa maheno an'le izy ianao dia tia metraka fanontaniana hoe ohatray zany ve le état de droit nidradradradraina zany ve le hoe hiaro ny zon'olombelona zany ve le lokalokan'ny fanaovana hoe ny tsy maty manota eto amin'ity firenentsika ity tsy misy tsony zany ve le lokalokan'ny fanaovana hoe ampanjakatsika izany tany tandalana izany fa anatin'ny tany tandalana isika sa rehefa inona ihany ny tany tandalana nahoana le olona tsy mahafantatra aloha le olona hoe alefa ny adego raha tsy efa lasa ny adego le olona tsy mahalala an'izany ny fianakaviany andendray mifamitorana azy amin'ny andro asabotsy mampalahelo amin'ny andro amin'ny 12 alina amin'ny 10 alina plutôt voentina
any amin'ny fitsarana ilay olona atao famitorana ary voavy entina amin'ny fitsarana andro amin'ny 20 midoboka mandat de dépôt tena zava-doza ao anatin'izay tsy misy mpisolo vavana iray azy tena loza de zao amin'ny 20 atoandro mivadiny aty Antananarivo zany vao ampahafantarina hoe hiditra ho alefa any any amin'ny fitsarana amin'ny 3 ora atao famitorana zany Jean-Marc Koumba tsisy mpisolo vava tsisy nininy gropaka ny fianakaviana niezaka mihitsy anome avion privé hoe andany anao mpisolo vava mba hiaro an'le vadiny any Diego any zay izy tena ndreriny any tsy mba misy nizanizy laissé pour compte any le fianakaviana le avan'le olona fa nga io tsy mba olombelona nahoana natao an'izany ary ny tena mampalahelo atsika de hoe heritaona monja mbola tsisy heritaona monja ianao 5 volana ianao tamin'ny fitondrana de manao ohatran'ireny pratika na dictateur efa nijanona ela teo amin'ny fitondrana ireny ary ny tena mampalahelo de miverina foana io tantara io ampiasainao fitaovana politika foana le fitsarana anatina trangan-javatra tahaka an'izao iza no say laza amitsika fa tsisy resaka politika mihitsy raharahan Jean-Marc Koumba io politika zany politika matoa ny auteur principal mbola tsy voatohitohiny fa ny complice efa any amponja politika matoa le mpiasa madinika kely any amin'ny aviation civile de Madagascar any Antsirabe miara midoboka ponja gardiense le responsable miara midoboka ponja de ny ACM no mitory ny ACM zay fantatsika tsara fa raha ny règle na mifitsipika eo amin'izay sehatra zany aviation civile izany tsy misy fiaramanidina handeha anao aventure ka hoe andeha anidina tsy misy autorisation de vol izany maketo Madagascar impossible zany ary impossible hoe tsy fantatra ny mpitondra fanjakana ny fidiran'io fiaramanidina io teto Madagascar de le aviation civile miantso polisy manetsi-keloky de izy indray no mitory tsy rariny ange le zava-misy ary ahoana moa tsy hipatitaka ny antso ataony Andriamatoa Erajon ary mampianina hoe apaisement ahoana ny eritreretanao hoe apaisement nefa zany ny zavatra mitranga ahoana ny eritreretanao réconciliation nationale amina contexte tahaka an'izany non 1000 fois non tsy azo ekena ny trangan-javatra tahaka ny mahazo any Jean-Marc Koumba za tsy miresaka amin'ny Marc Ravalomanana fa ny akosa ny mampalahelo anaty hoe tsy hoe kory mpiambina ny Marc Ravalomanana teo aloha Jean-Marc Koumba de zay de lasa miloko mainty avy hatrany ny tarehany hoe izy ny tena olon-dratsy eto amin'ity firenena ity non c'est garde du corps n'olona rehetrarehetra io zany de lasa criminel daholo rehefa avy eo hoe Marc Ravalomanana manana problème politique amin'ity fitondrana ity satria vao ozongozany Marc Ravalomanana ny fahefany ty mpitondra ity de Jean-Marc Koumba lasa mipaye an'izany prix zany mandohany zany vidiny zany non tsy azo ekena izany anatina firenena mitonina fa tany demokratika sy tany manaja ny fanjakana tandalana de arirarira le fianakaviana 10 minitra ihany io de fa azo le inona moa izy teo le autorisation de vol efa mba eritreretintsika nge zany ny parcours de combattant nataon'ny fianakaviana hoe amin'ny 20 ora atoandro manamba tonga amin'ny 2 ora sasany voniny akan'ilay inona moa izy teo ny karakaran'le fiaramanidina manokana rehefa azo le fiaramanidina manokana vonina mpisolo vava andeha hiaro ny client izy andeha hiaro ny client izy eritreretintsika tsara amin'izany de ny fiarovan'ny client ve le rehetra de andrarana le avion any tsy décolle de narirarira teo amin'ny 5 sasany amin'ny 9 tsy azo ihany le autorisation de décollage an'le fiaramanidina ary rehefa zany to voafehan'le aviation civile de Madagascar ihany vita amin'ny atsipriany rehefa ohatra ka olona tsy tiana misy olona manahirakirana de arirarira eo de tonga ny alina zany de tsy afaka miaterira ny antsirarana intsony na ho azo ara le autorisation de décollage satria tsisy balisage de nuit tsisy famari tsisy le jiro zany ary tsisy mandray tsy maintsy miasa moa zany ny mpanao balisage na hoe mpandamina zany an'ilay fiaramanidina mipetraka eo amin'le seranam-piaramanidina rehefa alina takan'io de tsy afaka ny aterira zany le fiaramanidina nanandeha azy zany hoe kotany tsy nahazo an'ilay autorisation de décollage fa maninona ary tena bafoenao tena fanahinina potehana mihitsy zany le fahalalana le zoan'le olona hiaro tena le droit la défense an'le olona fananinao potehana de tsy nandray lesona tamin'ny zavatra nitranga rehetra teto amin'ny firenena zany ty mpitondra ity de avy eo zany rehefa mialo indray Erajon ary mampianina de zay mpitondra manaraka mitondra indray de amalifaty azy ohatran'izay
fa maninona ty mpitondra ity ny manao ary tsy miova mihitsy zany ny pratika eto amin'ity fireneny ity io ny tena mampalahelo atsika io ary nandraindraina hitondra zava-maro fanivana maro ny filoha era-Jeannot Ramambazafy nefa vo 6 volana de mitranga sady de tamin'ny andro maro Raharaha nge tamin'ireny Raharaha andro Petra Kotoniena voninahitra Jean Eugène fanenjehana isan-karazan-dreny mba petraka heritaona mipetraka 2 taona heritaona sy tapany teo izao manomboka ny fanenjehany hita hoe fanenjehana politika de mba tsy mba mandray lesona ve fa tsy nety zany rehetrarehetra izany mitambatra amin'ny frustration an'le vahoaka nanonganany any Raharaha de maninona kay tsy mba mandray lesona amin'izany le mpitondra fanjakana fa tena hitanao zao tsotro zao mihitsy hoe harcèlement za kosa miala tsiny fa tsy hitako zay hanazavana ny Raharaha Jean Koumba ty raha ohatra hoe ny auteur principal tsy migadra tsy mbola voatohitohy na ary afaka midrikina hoe za tsy anao tsy hoenona mihitsy za tsy tendra tsy tonga misolo vavako de tsy maintsy manaiky an'izay le mpitondra fanjakana sy ny fitsarana fa rehefa Jean Koumba zany madinidinika miala tsiny tsy afaka miteny rehefa reto aviation civile piasan'ny aviation civile de Madagascar tany Antsirabe reto tsy mba afaka miteny madinika kely tsy mba afaka makaiza de ampitsaliana ohatran'io anaovana tsindry azo lena anaovana didiko fe lehibe za tsy miady ho an'ny Jean Koumba rery ihany fa miady ihany koa ho an'le olona anakefatra piasan'ny aviation civile de Madagascar izay tena ils n'ont rien demandé tsy nangataka ninninina ary tsy nahalala zay ambonin'ny tany fa raharahany lehibe samy lehibe izy mivady miady teny zany amin'ny voapotsipotsitra ozy ny fomba fitenin'ny akamantatra zay hoe inona ry zany izy mivady miady ka ny zany amin'ny voapotsipotsitra de hoe lona sy fanoto ka le vary eo andonany reny voapotsipotsitra le madinika zany piasa madinika satria maninona tsy mety miassume ny responsabilité politique zay tokony ananana ny DG ny aviation civile de Madagascar ministère ny transport ny asekina zany ingy tokony mandray ny andraiky ny daholo ao anatin'io Raharaha io fa maninona ny Jean Koumba maninona le olona anakefatra reo nasaina mandoa zay tena zay hoe bouc émissaire mihitsy zany ary reo nasaina mandoa ansarany na ohatrin'ny io na ohatrin'ny marina angamba fa raha hoe raha jerevantsika eo amin'ny lafin'ny lalàna tanteraka de mety hoe azo atao tsara zany tsy hoe mety azo atao tsara ny hoe afindrany amin'ny juridiction anankiray ohatra hoe any Antsiranana zany le Raharaha azo atao tsara zay eo amin'ny lafin'ny lalàna fa ny mabeadevitra atsika de hoe ny fafahana manao an'izay zany de matetika ohatra hoe misy menace na trouble à l'ordre public zany ohatra zany atahorana raha ohatra atao eto amin'ity faritra ity le fitsarana isigidragidra de azo atao tsara mamindra an'izay any amina juridiction hafa any amin'ny toerakafa na ihany koa hoe pour leur propre sécurité ho an'ny fiarovana manokana n'ireo olona voapanga ireo nefa tsika raha eto Antananarivo fe de iza ny andeha hamono an'le mpiasanakefatra ny aviation civile de Madagascar ohatra na iza ny andeha hamono any Jean Koumba ohatran'izay ihany koa raha eto Antananarivo fe iza na any Antsirabe ohatra satria principe de aza donona fa hoe any amin'ny lieu de l'infraction no ataony fitsarana zany hoe raha tany Antsirabe nitranga le Raharaha na nieritreretina hoe any Antsirabe de tokony tany Antsirabe nataony Raharaha iza moa zany nieritreretintsika hoe mety ho an'ny sécurité ny Jean Koumba sy le olona anakefatra de aleo afindra inona mety atahorana an'izay any Antsirabe na akoatran'izay hoe inona ny mety eritreretantsika zany hoe trouble à l'ordre public na hoe fandrahonana misy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka tany Antsirabe na teto Antananarivo raha natao teto mifamitorana an'ireo olona ireo tsy mitombona angela izy tena tsy mitombona mihitsy fa nytitsika tenena de tsotra be tena harcèlement le izy harcèlement mihitsy le izy ary manahirana mieritreritra an'le izy hoe le mpitondra fanjakana mihitsy zany tena manao kely tsy mba mamindro zay ny tena filaza azy satria madinidinika ireo olona ireo satria tsy afaka manoatra loatra Jean Koumba moa zany mety mba ataontsika manamanakatao afaka nanofa avion privé fa ahoana zany le olona anakefatra non couché c'est de l'injustice ary tsy azo ny saina ekena izany ataovy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharaham-pitsarana omeo droit à la défense araka ny tokony ho izy ny olona miaro teny ary aza ampisehoana be loatra ohatran'io no mahapolitika azy fanatinana azy tina nge de mandratsy endrika an'le mpitondra fanjakana le zava-misy zay le teneniko anareo tsy mandray lesona nge le mpitondra fanjakana io de miverina daholo de zay tonga rehetrarehetra eo de mampiasa an'io fitsarana io fitaovana politika de manenjika an'izay tratra eo de mihinana daholo mialatsiny am'le fitenin'ny tanora moa zany zay tratra aloha de mihinanako ny aza mba tratrany ihany de tsy mba handray lesona ve era-Jeannot Ramambazafy zay midradradratra fampiavana pirenena midradradratra apaisement ahoana moa netreretanao apaisement mitranganjavatra tahaka an'io
de hitany sehatra raisam-pirenena fa tsy nanaja ny farafakeliny amin'ny droit de l'homme indray ny mpitondra amin'izao fotoana izao zon'olombelona zony ange zany zoany amin'ny maha olona voapanga azy ke manana droit hanana mpisolo vavy ary zoany mampiasa mandefa fiaramanidina makanko maninona ny raranao fiaramanidina tsy afaka andeha maninona ny raranao izy tsy afaka manana mpisolo vavy de manandeha tamin'ny vol irrégulier moa mpisolo vavy zany ny andro asabotsy de tsy afaka nanoatra satria andro tsy fesana ka toussaint weekend raha teo faran'herinandro raha teo de androany zany vao mba misy fanantenana hoe inona ny azo atao le olona zany na ny procès na ny raha-pitsaranao menao azy raha de fa tsy équitable zay ingeny mahatonga ny sehatra raisam-pireneny omeo justice équitable fotsiny olona omeo procès équitable fotsiny olona fa le olona na le hoe fipetrahan'le fiaramanidina tany Antsirabe ne le resy mbola baraingo hoe ny garde du corps le gardien zafady le mpiambina n'le serana amin'ny fiaramanidina nge samy tsisy nahita an'le avion le responsable le ACM nge tsy nahita an'le avion any koa ary tsy nisy ny siny ale zavatra suspect mihitsy mbola tsisy tena manam-pirofo atsika zany fa tao Antsirabe no nitotana le avion ary mbola tsisy tena manam-pirofo atsika hatreto fa tena tsy navela niditra tokoa ary niditra tsokosoko tsy hoe tsy navela niny fa tena tsy nalala fa niditra tsokosoko tokoa io fiaramanidina io tsisy manam-pirofo atsika an'izany ary rehefa jerena hoe amin'ny fitsipika amin'ny feny aviation civile de Madagascar impossible ny eritreretana hoe tafiditra teto tsy nanana lalana ka andeha hiprendre an'izany risque zany le pilote le mpanamora an'le fiaramanidina hoe andeha hitondra an'le fiaramanidina tsy mahazo alalana hiaterira ty fatany nefa fa crime tena eloka be vava ary ny lalànatsika aza de mifehy an'izany lalànatsika raha mamaritra an'izany hoe eloka be vava izany fandehanan'ny fiaramanidina mivioler ny espace aérien firenena anankiray izany tsy mahazo alalana zany rehetrarehetra izany ve de tsy tokony hanaovana famitorana le compagnie aérienne anaovana famitorana fa maninona ny madinika foana marika Ravalomanana alay vao ny zavatra mariny ny aviation civile de Madagascar le tompona ndraikitra ambony satria misy ny atao hoe notion de responsabilité politique tsy maintsy miantoka ary manaiky responsable ianao satria eo ambany fiadidinao reo olona tany amin'ny ACM reo fa nitrangan-javatra izay atao amin'izao fotoana izao de manaratsy endrika tanteraka mpitondra fanjakana ary ahitana taratra mihitsy fa lafin'ny politika tanteraka no hitondrana le raharaham-pitsarana ary tena harcèlement no atao ka tsika zany mba manantena hoe mba misy mpitsara ao anatin'ny conscience andray mba afaka mandinika sy mamakafaka n'izao toedra raha izao ka hijery amin'ny fotsy miangatra hoe tsy rariny atao an'ireto olo reto avoaka ny mendrika azy fa tsy sisy toerana ho azy any amponjany ary tsy hoe kory ny fifampikasokasoany tamin'ny marika Ravalomanana de lasa maha-olomeloka na mahalasa criminel ny Jean-Marc Koumba ka ampidirana azy amponjy tsy hoe kory na piasa ny aviation civile de Madagascar azy fotsiny zay ny seul torn'ireo olona anakefatra hafa ireo de nanakadrana azy fa mba ataovy mitombona le raharaha ary mba hatzao le zon'olombelona zon'ny olona voapanga ary hapetrao le fanjakana tandalana tradradradrainareo fa tsy atao resabe fotsiny amin'ny ankapeny